Cool FM manolotra ao anao Métamorel 2 tantara nosoratany Isaac Safira. Ovelomin'ny faly Jakoto miaraka amin'ny Niravo i Anita Sofaniry i Antsarany Enarso mandray feo Fenoasina mandrindra ny lafiny teknika Dida Montero mananto tosa Triady Andry Fatelo ty olona fokely lava volobe aseho sary ato tsaiko ty ve zany zao sy le vasimba mpanan-karena tamin'le tantara tamin'ny radio iny. Ie, neta Métamorel nampitahorana andodo io tamin'izy nanendy tsakotrondro. Ty indray zao i sedina tamin'le tantara triangle de Bermude iny. Sady tonga de ntsatohany tamin'ny tratrany doda mihitsy le forsety be teny aminy. Efa tena tezitra mafy mihitsy Métamorel teto ka ne aingana fihetsiny sy fivadianao zavatra ray. Teto atsinona ny tonga tao amin'ny dodany efa nivatsy mibasina olombelona. Ka vao hitako Métamorel lasa sedina io de ntifiriky saingy tsy vo moa zany. De hoianao tamin'izay hoe eto ary tongotra de zay zany naparatra ny sandrinao. Zay indrindra tena zay mihitsy. Tsy tonga de nitsoaka kosa aloha zafa mbola nalaiko tamin'ny téléportation doda zay vao tsatotsatoka amin'ny forsety be teo de neditra tany anaty fiara izy. Aiko zany ravaka le tratralina tamin'io de ino raisinao hiditra tanaty fiara iny koa. Ie, ngatsy loza fa tafahoana tamin'io daholo tsika de aveo tsika rehetrarehetra nidina tao amin'le angidim-by de nitoizana ihany ny fitsoahana. Nandefa afina nandrify ny angidim-be anefa Métamorel ka tsy maintsy nitsoraka tany anaty rano nareo sy ravaka fa dota moa taraiky teo amin'ny angidim-by teo. Ay ve zany tsy nahitanay sy ravaka anao rehefa tetea tanety Ny fomba nandresena Andrebekany mbola hita fa tsy ny fomba nandresena Métamorel de zay tsy maintsy nitadiavako an'le boky. Zany ve tsy sarotra raha tsy hoe anga miverina any amin'ny lasa indray. Zay indrindra ny nataoko nanao fanarahana tamin'ny fianakaviandreo mitazona an'le vato sarobidy mistera. Mbola tsaroko iny aloha fa fanarahana ahoana moa fa tsy azoko. Araka le tantaran'le vato so mistera iny raha tadidinao tsara de ny fianakaviany Hermanina ihany no afaka mampiasa an'le vato so mistera sy hanavotana an'le vato so mistera. Ka tsy maintsy manao takalo za hoe le boky Métamorel nataoko tambony solony le fampiasako an'le vato so mistera mba hiverenako any amin'ny lasa azahoako an'le boky Métamorel. Azo mifaly de nanao nanety ve de possible koa ve zany. Za sy ny anjelany mavita mitety tontolo maro mavita mitety fotoana koa ary zahay na somary sarotra amin'ny manazava azy ary mazava ho azy fa nety le izy. Nakako an'le boky ny voalohany nampiasaiko an'le vato so mistera de fandroany nampiasako an'le vato so de nanavotako amin'ny falitsofaty. Tsy maty ndray fa menao an'le boky Métamorel ka za indrindra fa faozy ianao ny sarin'ny Rebeka ka vanta ny vaovao fafako le sarin'ny Rebeka atao amin'ny boky Métamorel de nanjavy ny Rebeka. Zay mihitsy tena tadidin'ny faly tsara. Fa mbola misy tsy azoko nahoana moa zany ny saika amin'ny Métamorel tamin'ny alalan'ny mamonina. Ka anisan'ny nampitombo ny herin'ny Métamorel ny fitrohana ny fanahan'olona ka nareo sy ravaka ny tiany teo de nataony lasipatra ka. Zay vao mazava. Ino koa sangamba fa vitsivitsy sangamba mbola tsy mazava fa ny voalohany de hoe ozy Rebeka tamiko tamin'io andro nanavotana io ho célibataire mandrakizay raha manaraka ny teninao nanangona ny sariny tao anatin'le boky Métamorel. Faharoa manarakarak'izay tamin'le hitany ravaka le vato so mistera teny aminao de nanontany izy hoe mety afaka ataonao tsy maty indray ve doda fa tsy nivalianao ary farany efa fantatro ny farany le antony nampanjavona anao reo sy Rebeka ka zay mihitsy ny fanontaniako farany ary tsy mety voavalinao mihitsy. De noho tsara ary satria ny fahafaly ny sarin'ny Rebeka nataonao tao anatin'ny boky Métamorel zay faly ihany nanao ny sary ary faly ihany nefa ny afaka mamaky azy de tsy nahita ny Rebeka tota de kontiny tsy maty tota satria Rebeka namono azy
zay le fanontaniany falifaharoa. Ka raha azoko tsara nge zany de lasa zomby maty mitsangana nge zany totra satria efa maty izy. Ka kotony tsy maty izy ho tsy nitrangy izany rehetra izany a dia izay na lasa vovoka amin'ny faly sy ravaka tany amin'ny Ile de Balise satria tsy nahita ny Rebeka Doda. Rehefa tsy nahita ny Rebeka Doda dia saika nangalatra ny volany olon-tiany ravaka izy ka namany saraka ravaka sy ny olon-tiany dia ianao nijanona silibatera ihany. Izay ny valiny fanontaniany faly voalohany sy fahatelo. Eny ka raha azoko tsara nge zany de ohatran'ny tsy eto ahy sady ohatrany tsy mifankafantatra tsika. Voalazanao indrindra ka zao minitra vitsy sisa dia lany ny herin'ny fanafody avy any an-danitra nitazomana ny faly eto amin'ny fotoana ankehitriny io ka rehefa lefy ny heriny io dia ho lasa vovoka hiverina any amin'ny lasy faly. Ohatrany tsy nisy izay rehetra hitanao izay dia tsy ahita amin'ny boky Métamorel ny faly satria nefa nataoko fanarahana nomenandreo fianakaviana nitazona ilay vatosoa mistera aty amin'ny fotoana ankehitriny. Tapitra ny fanazavany sokafy amin'izay maso ny faly. Oay tena miverina tokoa le vatako lasa vovoka marina. Dia ahoana ny toy an'ilay Anjely Gabriel tsy misy tadidiko zavatra rehetra nazavainao zany aza manahy ianao fa matoa faly na votako manokana tsy ho fatin'ny Métamorel dia ilain'Andriamanitra voafidy manokana ianao za teo taminao ka ho apetraka Andriamanitra ao amin'ny fanahy faly izay rehetra nazavaiko izay. Ianao rery ihany no ahafantatra izay nitranga rehetra teto fa tsy alalan'inona na dia ravaka aza na Doda aza rehefa any amin'ny lasa any. Tena lasa mazava be marina. Avy eo nanjavona le Anjely Gabriel. Za koa tia ny lasa vovoka tanteraka. Tena hiverina any amin'ny lasa zany ko. Tena lalina iny nofinka sa ve tena izy iny andraso hijery calendrier. Tena ty amin'ny lasa tokoa marina. Dia zao koa zao Rebeka le tonga ny laza vao teto amiko hoe maty ny dadatoa ny ravaka dia tsy nianatra zao maraina izao ko. Tena nisy fahadisoana nataon'ilay Anjely Gabriela tokoa zany. Zao lasa mampanadolo ny zavatra hitranga. Nefa raha tsy mamerina ty amin'ny lasa tokoa moa dia tsy misy solution nge. Ary inona koa ty mazava be mipotra tamiko lohako ty. Miarabanao ry faly. Salama tompoko. Inona ary ty matahotra be ty ataoko tokony efa zatra mahita Anjely amin'izay ianao. Tsy matahotra fa tsy ohatrany tsy mbola zatra nahita n'le akanjo anako. Tsy mitovy amin'ny any Gabriela mantsy. Ve Mikael aloha ny anatrako mitovy asa amin'ny Anjely Mikael lehibe nitafik'Andriamanitra sy Anjely mpiady saingy izy moa mbola sahirana amin'ny ady any amin'ny tontolo hafa any ka zany ny rahan'Andriamanitra. Raha le akanjoko indray dia zao mihitsy ny akanjon'ny Anjely mpiady volamena avokoa na ambony na ambany. Amin'izay mafy tsara ny fiarovan-tenanay ho Andriamanitra tamin'ny namoronany anay. Fa tsara be no volonao fotsy sady tsotra be ny lambako. Misaotra amin'ny fandokafany. Tsy misy isoranao fa raha tsy mahadiso ianao zany le Anjely hafa nilazainy Anjely Gabriela tamiko hoe hanampy Ie zany ho izy. Dia amin'ny sehatra inona moa zany no hoe hanampianao ka. Zao ary ka haino tsara Cool FM mananolotra ao anao Métamorel 2 tantara nosoratan'i Isaac Safira. Novelomin'ny faly Jakoto. Niaraka tamin'ny Sofaniry, Niravo, Anita, Antsarany Narso. Nandray feo Fenoasina. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Nanantotosa Triady.